Faltafaraka aminao indray tompo kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Manana ny foibe toerana iasany mialoha sy mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna ankehitriny ireo mpikatroka tsiky Madagasikara manerana ireo boriboritany enina eto andrenivohitra. Nanome toromarika ireo mpitantana sy mpiandraikitra eny anivon'ny QG ny Front National ny Team Mandroany nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny foibe toerana teny amin'ny boriboritany faharoa isin'ny firindrana asa amin'ny fiatrena ny fifidianana ben'ny tanàna sy amin'ireo endrika alabato no mafisy nandritra izany fa vonina hiady amin'ireo endrika alabato ny team akamitaky ny fiara-miasa sy fahamaloa ny rehetra izany anomboka havitrany ny asa fa tsy hiandrasana ela ho ny kandidat Tojo Ravalomanana amaritana miaraka ireo asa satria mila fanovana maika Antananarivo rahatsika ny fanadihadiana makasika izay. Rehefa voatokana avokoa ny QG faneraserana sy fampizarana vaovao ary ingen'ireo toromarika eny fotony ten'ireo boriboritany dimy teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny 2 herinandro izay notokanana ihany koa ny any boriboritany faharoa. Neka androso tsara ny fanaovana campagne sy campagne ary lamina tsara daonina reo tiam-boribory dia hitantsika fa ity QG ity ahafahana miresaka amin'izy ireo e ty resaka amin'ireo mpianatra ireo manaraka miaraka amin'ny ben'ny tanàna dia ohatran'izany koa izy nananontany teo hoe mba afaka miresaka ve avara dia tapahako ary ty e zay a zay a Tsy misy afa-tsy ny fanarana toromarika no azona manatsara sy mandrindra ny asa ifanaraka amin'ny zava-misy tondra makany amin'ny fahombiazana. Nanamafy ny mahazava-dehibe izany kandidat Tojo Ravalomanana tsy andry ela ny asa fa tomboka hatrany satria mila fanovana maika Antananarivo. Fanovana eto mila fanovantsika. Hitanareo eo mbola matanjaka be le be raha. Vitantsika ditombotra daholo fa mbola iverantsika. Ka mila favaintsika dia ampiatrao le birao. Fa izao tsika no kaiasa amin'izay fa tsy andehandeha fotsiny satria misy atao hoe campagne zany ampifantarina zany le candidat ity zany le zanakidary izy dia avy kaiasa amin'izay zany tsika amin'ny herinandro ka manao kampifavaintsika. Tsy misy tsy mahita ny fahalovana sy ny fahampitehana amin'ny lafim-piainana maro eto Antananarivo renivohitra ankehitriny hoy ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa. Manana fanantenana ny mponina Antananarivo satria Tojo Ravalomanana izay tanora manana traikefa amin'ny fitantanana. Mampandeny Antananarivo mahomena tota misara tota mifiarana ao daholo ny fahalovana rehetrarehetra nefa raha mitoerana misy anao dia tena tokony tsika fa tena fijerenana madinika tsy jerenany olona madinika tsy jerenany kapitalantsika dia nanolo tenanao manarina ny tanana ka zava-bebe tokony zay zay zavatra tena nataonao zay ekany eo amin'Andriamanitra tanteraka soamatsara ary tanterandiantsika. Mazava ny toromarika nomeny Front National antokontsika Madagasikara amin'ireo mpitantana sy mpiandraikitra eny anivon'ny QG isin'ny firindrana asa amin'ny fiatrena ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsany tanàna atao afaka iray volana sy tapany eo. Mila mailo ny rehetra ary namafy ny fiara-miasa iadina amin'ireo teti-dratsy toy ny alabato vonina hiady amin'izany ny team. Asaina mazava tsara ny olona rehetra zay tia resaka sy manana hoe fa amin'izao pré-campagne izao miaraka amin'ny Tojo ity dia tia hanampy azy miaraka aminy anaovantsika le projet rehetra zona tsara indrindra na tsena na kamivoa na ninona na fapa aindaty ka matavatra nareo. Dia zao koa ianareo mba samy miesika voana dia mitazatazana fotsina dia zavatra tsy mety ny mahatao dia amin'ny olantenanareo mila miasa mafy ary mila maino sika satria na miasa mafy atsika ka tsy maino rehetra sy volangala miany zahola sy tamontsika efa hainareo rehetra hitao koa mitesaka tamina lavo rehetra tena makafiatsika filalomana vato adiny sy andraikitra miasa miaraka ka etsika makatoromarika anareo eto amin'ity toerana ity mametaka ekipa isapitany anareo anetana sy anampy reo etsika rehetratsika boriborona mametaka ekipa ihany koa nareo isapitany maroporoporoporo eto amin'ity toerana ity ary mametaka ekipa ihany koa mpanaramaso tsy mivolazy eto izy rehetra
fazaza simentika vahoaka zany enetsika tsara ny manamarika manana foibe toerana na QG ingany asa isaky ny boriboritany ireo distrika enina mandrafitra ny komina ny tanàna rivorinyvohitra mandritra ity fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna ity izay ataony 1 Desambra ho avy izao. Tsy misy ady hevitra tojo vahaolana ny tanàna n'Antananarivo dia tojo Ravalomanana hoy ny antsoantson'ireo mponina tamin'ireo toerana nandalovan'ny délégation avy amin'ny TICU Madagasikara nandritra ny fidinana ifotony fampahafantarana ny kandidat tojo Ravalomanana teny amin'ny boriboritany faharoa androany. Toy ny hita teny amin'ireo boriboritany dimy hafa mila fanovana maika sy maritra ny mponina eny ifotony. Tsy ho tazany potsiny izany fa tsy maintsy misy ny vahaolana hoy ny fanamafisana. Fanampanazavana. Tsy ny ambobadity ary tsy nitaza-potsiny manoloana ny fahoriam-ponina Antananarivo ny kandidat tojo Ravalomanana. Midina ifotony, manakaiky, mijery ny zavamisy sy miaino ny atao eto am-bahoaka ny tenany. Fokotaony maro tao anatin'ny boriboritany faharoa no notsidihany androany. Dia tongotra kilometatra ny vita, ka tamin'izany indrindra no ny fampitafana mivantana sy nanehoana azy tamin'ny mponina tetỳ amin'ny boriboritany faharoa. Vahaolana araka izany mponina Antananarivo dia tojo Ravalomanana. Tonga eto Tsahamamy izahay a délégation izay mampiseho mampafantatra ny kandidatsika Ravalomanana tojo. Tiako ahita ny zava-misy aty izy iaino anareo ty zava-dehibe nahalalany zava-misy aty toerana satria tena mijery akaiky izy ohatran'izao fe ny fiainan'ny olona ty eno a dia mahita izy ao daholo Tsahamamy aiza mafimafy atsakan'ny tanana tonga ty fotontsika mijery reto manisy zavatra nataondry neno reto izy zareo ho toizantsika izany hitiko ihany koa dada reto ihany koa monsieur le député miarabakely anareo koa izy miarabatsika Tsahamamy nareo tsy natao mpanjavatra fa noentina tonga aty apoto mihitsy ny candidat hotromy président ray aman-dreny inona ndreny tetavintsika fa tonga tsika dia efa volona itsika tsy vava tonga dia asa ary fanavoazana ary manatenitsika fa zava-baovao ty
Antananarivo Mahonena aty. Sotra tompoko! Maheno avy ianareo ampoipo antonany anto e. Tonga eto zay. Anolotra anareo sy ampisehonareo ny kandidatsika ato amin'tiako Madagasikara. Maheno ianareo e. Dia tsy izy zany fa Ravalo manana tojo. Izy no kandidatsika ho ben'ny tanàna eto Antananarivo amin'ny farany ambin'ny folo volana Desambra ho avy zao ne zany e. Dia zao mampisehoana aty zay mbola mampiseho fotsiny zay a. Ka dia zao faly tena faly tonga eto aminareo eto. Voagny ianao nandeha tato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tonga eto indray aty. Dia ho avy indray manaraka izay matahodinareo. Zay a. Dada nefa mera, mama nefa mera. Tsisy atahoranao tsony hoe sode fa tafavoaka mamaolana io a. Tafavoaka antsika ny olana. Aza misalasala manatona azy. Mbola koa ny député ancien mamaraka azy mandroso ty tanànatsika ty Arivo Mahonena ty. Efa almerabana rehetra eto am-bopoa tongotsika mandalo mbola ho avy matetetitsika. Izay mihitsy andohany ato eto tsika dia misy QG isokatra tsy aloha eto ka manasa atsika rehetra anatony e. Zay tsy vitan'olo tokana ny asa mitaky fiaramentana sy fiaramiasa ny olom-pirenena rehetra na miseho fahavononana rehetra tao anatin'ny fanantenana. Nahafana nahita ireo olana ity fotony izay dia tongotra roa herinandro lasa izay ka ahafana mamantatra ireo asa miandry. Tsy karitra nandritra izany fa misy ny fahasamihafana isaky ny boriboritany enina mandrafitra ny tanàna n'Antananarivo izay kitokana ny tanjony fanovana isiny ny fanantenana. Araka izany nafany kandida Ravalo manana tojo nahita ny fahasarotana sy ireo olona mianjady amin'ny vahoaka eny fotony ny fandalovany tena ny boriboritany faharoa. Resy lahatra amin'ireo vinahitsy ny ireo mponina eny Ambohipo sy ny manodidina ary natsapa fa efa ino kandida ampivoatra ny tanàna sy amerina amin'loany ny asina Antananarivo. Tsitraka Ratovinambo Itsoa ny ari-tanjona no mitatitra ny antsipirim-baovao. Tetỳ amin'ny boriboritany faharoa no nanohizan'ny kandida Tojo Ravalo manana ny fampahafantarana ny laharana misy azy sy ny mombamomba azy androany. Miandrandra fiovana izahay ary tsitrakay raha hiverina toy ny taloha indray Antananarivo hoy ireo olom-pirenena sendranay tetỳ amin'ny boriboritany faharoa androany. Efa nahavita azy sy ny rainy teo aloha ary manolotra olona akaiky azy rehefa tsy navelany rotsaka ka hiverina fa afaka hitondra fampandrosoana ny tanàna indray dada raha ny faneho-kevitra izy ireo. Hita fa adio misy Antananarivo. Ho lasa lavitra Antananarivo raha ohatra ka lasa be tanàna. Ny fanantenako aloha dia tena hoe hivoatra indray ny tanàna zany satria izy manana traikefa kokoa zany efa niasa tao amin'ny be ny tanàna izy zany ny ray aman-dreniny zany dia hita misy hoe tsy mora aminy zany mitondra ny tanàna zany. Tokony mba eny mandroso aloha izy zany tokony mba androso ny tanàna raha toy izy tafiditra eo. Zay zany mba miandrandra fandrosoana. Fa raha ohatra hoe fijalitsika amin'izao fotoana izao zany efa raha malala izy ohatra hoe jiro, rano, tsy vitan'izay fa ny sekitera rehetra manontolo, todika daholo. Dia zay ny rariana hoe mba hiverenana eo zany fa ho tohanana izy satria efa rahantsika malala fa zao ohatrany efa kitoto fotsiny zany izy efa tena kitoto tanteraka tsy zavatra mandeha amin'ny lohantsony eto. Ka raha ohatra hoe ny rariana fotsiny mba tsy hisy ny fangalaram-bato sy namana fa tena manohana anazy zato isan-jato zany.
zay ny tena marina engany mba ho tavaverina satria zay mbola teo fahatanindranay zao zay a nahita tsara n'izany Antananarivo tena nafinaritra zany tany efa nanomboka tany amin'ny 2002 zany a efa tao amin'izany hoe ty Fiarivo zany a fa dia miezaka mba hitandariny sy nitsiny dia zay no averina antsika zany eto Antananarivo averintsika izy hoe engany mba hiverina adio a afinaritra apite olona indray le Antananarivo renivohitra Madagasikara fa tsy faragidany ohatran'izao aty Afrika ohatran'izao. Tsy misy tsy misedra olana ireo boriboritany eny eto an-drenivohitra. Manana ny olany manokana kosa nefa ny eto amin'ny boriboritany faharoa. Ny olana sedranay aty zao a dia ny lalana zany. Lalana tena sahirana mihitsy zay amin'ny lalana satria marina fa efa nisy vitan'ny débité Rastany any dia ty zany efa mbola nisy apahany kely tsy vita zany dia io zany tena mba angatahanay fanampiana amin'ny zay bentanana tonga eo zany ny vokatra aloha amin'ny fahavaratra aloha dia sarotsarotra ny lalana aty zany amin'ny fahavaratra amin'izao mahitany mbola tsy nilatsaka ny olona zany dia hosan'ny mbola azo ale ihany izy efa tena efa mahitany efa tena fahavaratra tena hita misy hoe tena sahirana le mponina zany tena marina. Sedrainay zao dia ny fivoarana fahitsana zany mba mila fivoarana zany zay sosialy rehetrarehetra jiaby. Amin'izao no maloto e na ny pobelina any ambany any zao tena hoe feno tena feno tsy fandriampahalemina koa manaraka izay. Miandrandra fiovana ny mponina araka izany mba hirosona ny amin'ny endrika kokoa ary hampandrosoana ny boriboritany faharoa. Tojo Ravalomanana hoy izy ireo ny tena atokisana nanao izany. Ny Tojo Ravalomanana izy tanora dia manantena fa vita zavatra fa tsy lasaka vavaka ny ara-tabebaka. Ny vahoaka tsy dia dondrona akory fa amin'izay ary mandinika. Ny aloha izy mba ho tonga ny tanjony rina zany izy dia mba ho salama zany voalohany indrindra. Hafitra kely dia mirary soana azy ho tafita amin'ny toerana misy azy ho lasa filoham-pirenena. Noho ny fahendrena, ny filaminana, ny fandaminana vahoaka, abidy io vahoaka io ilay tena hitondra marina fa fiahanao inona moa tena kolokolo zay rehefa aloha dia foahako ny marina zay fatao sara ny fitondrana filaminany vahoaka manao zay marimaritra iraisana. Afatra ho anazy be dia be ny mpakala be dia be ny mpandavo fa mijoro izy satria misy moa fitentsika gasy hoe ny zanaky ny fitatra sada afa zanaky ny tompony izy tsisy atahorana zany fa dia miezaka mba hitandariny sy nitsiny ary raha ohatra hoe misy hevitra tsy azo na ohatran'izany dia eo ny ray aman-dreniny efa mitatana anazy foana hatramin'izay na vita be teto amin'ny firenena dia mirary anazy ahita sosondarina. Afatra ho an'ny Tojo Ravalomanana zany dia mila manao zava-baovao zany ho an'ireto tanora namana zany zay moa zany efa antitra fa reto tanora namana zany mba mivoatra miaraka aminy zany. Mirary soa azy dia mirary soa ny ekipa rehetrarehetra ihany koa avita sosy atratra ny tanjona izay tratrarina. Mila fanarenana tanteraka ireo boriboritany rehetra no tsidihana nandritra ny fampafantarana ny kandida Tojo Ravalomanana. Manamarina ihany koa izany fa ilaina viana maty-paika sy andraikitra goavana sahanina raha izany toerana mahabe ny tanàna izany. Mitaky rafim-pianana mendrika ny vahoaka ankehitriny ka hitondra izany ny kandida laharana faefatra. Hoy ny fanehoan-kevitra ireo mponina. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny fifidianana izay. Mipetraha ho malagasy ambisondrotra ny firenena fa tsy ho malagasy ampikorosofahana ny firenena. Hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha no sady mpandalina tantara ny jeneraly misotro ronono Désiré Ramakavelo. Tokony tsy anao antsirambina ny fifidianana amin'ny 12 Desambra ho avy io ny olom-pirenena fa tokony anao izany ho zava-dehibe satria dingana iray ahafana mitondra fanovana io fifidianana io ho hiatranina ambarany araka ny tati-pavaony Germaine Menjanary Simbola Avatsara. Manana adidy goavana ny olom-pirenena rehetra mananjo hifidy mandritra ny fifidianana ho ben'ny tanàna avy izao izay fototra ahafahana manova ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ankoatra ny fampandrosoana iainga eny fotony dia isan'ny antoka ny antenemeran-dolona ihany koa ny fifidianana ho ben'ny tanàna atao. Mila olona afaka tena anova ny zava-misy iaina ny firenentsika sy ny tanànantsika tsirairay isika, hoy ny jeneraly Ramakavelo. Tokony andraikitra amin'ny mety fitohizana na amarana na izao fahoriana miantra amanaina izao ny olom-pirenena rehetra, hoy ny nambarany. Mandehana amin'ny fito, tongava amin'ny fito fa zany ny atao hoe olom-pirenena manana sosiadidy ianao andray ny tsara andraikitra ampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana. Rehefa tsy mandeha mifidy ianao
de manary ny zoanao ny olona verezindro nefa de na olona migiadana olona maty aza mampitovy ny tenanao amin'ny olona migiadana olona maty mandehana mifidy ka na inona fanambazana na hoe atao ze istohana ny safidinao rehefa tonga mitoerana fantanjaham-bato enao sy Andriamanitra reny malala hoe tiako ty Madagasikara tya de tia ny olona fidiko satria mifantatro fa anasoa ny malagasy fa tsy ny vahiny no malahelo an'ity fireneko ty fa ny malagasy tahaka zay ny fanitana nataoko na manome inona anao ny olona na manome olona anao raitso re olona fanomezana ny kristianina tsy mba manda fanomezana fa zao rehefa tonga de eritrereto tsy ianao fotsiny ny eritreretona ny taranakao oaitsy ty taranaka malagasy ty raha ohatra zao ka olona fantatrao fa anova zavatra hitondra fahatsara-piainana hitondra fivoarana hitondra fahanosotrona tenenina foana hoe malagasy mandroso Madagasikara mandroso fa ny zavatra tena misy nge de Madagasikara mandroso mihemitra toy ny rano mandroso midina toy ny rano miaratsy foana le fiainan'le malagasy zany tsy hoe fanaratsiana zavatra iainantsika mianakavy zany raha tsy teny afa tsy nidirosy ny rano fotsiny ianao ampanantenana daholo ty rehetrarehetra te izy fandraisana ndraiky te tonga ny vahiny tantana tao tale général vo mainka mitombo ny délestage vo mainka mitombo ny tsy fisatsiny-drano de hoaiza ary tsitsika ty hoaiza azay no adiditsika olo-pirenena mandatsaka vato ny vato alatsakao no andraikitra andraisanao teto amin'ny fireneny ty sao sanatrin'ny vavy ianao anisan'le malagasy ampikorosoahana fa mba mipetraha am'le malagasy ampisonitra ny firenetsika mila mandray an-tanàna no aviny ny malagasy raha te iova sy anova izao zava-misy iainan'izao dingana lehibe ny fifidianana be ny tanàna ka tsy tokony atao atsirambina na atakalo fitadiavana indray andro tokony tsy ho voarebirebiny kizarazara ihany koa ny tsirairay satria 5 taona no takalon'izany ary tena vidiana lafo ny famarotana na fanakalozana ny safidy ho an'ny olona tena hita fa afaka hitondra fampandrosoana sy fiovana ary fivoarana raha ny fanazavany hatrany nanomboka omaly ary hoarano eto amin'ny fahita lavitra MBS manomboka izao ny fandarana miara-manonja fandarana ifampizarana vaovao famakafakana politika momba ny toetra rahampirenena omaly dia ny solombavam-bahoaka eto amin'ny boriboritany fahenina no vahiny faniry razafy manatany nandritra izay fandarana izay horantsika ary ny somony makasika izay ho avy ny fifidianana be da be resaka mandeha ietsero io zany le tsao zay ahelin'ny mpitondra zay fanony rehefa tahaka izao izao ny ranona ianona hoany izao ianona hoany izao de zay zany mba hitsara mba hoe mifampitafatafitsika mizara ny vaovao resitsika satria raha tsy raza zao eto Antananarivohitra ary misy koa ny mifaritra maro any fa reto Antananarivohitra moa zany tena hoe hita maso eto tena ny monina eto no mipetraka dia fifidianana be ny tanàna zany dia manana ny mamaizy azy sy ny mpanaotsena tanàna eto Antananarivo ity ny renivohitra Madagasikara ary zay mahazo an'izany dia mitika zavatra maro be ary manova zavatra ny fakana zany ary am'izao fotoana zao misy kandida fito izy ireo dia tsorona amitsika mba ilana n'le ayatsika zany fa tite zao ny kandida ny fanoerana ny kandida ny tima de ray ihany am'ireo fa ny enina ambony de avy amin'ny fitondrana daholo reo averitsika tsara mihitsy ny kandida ny fanoerana de ray zay zany iray ihany ka zay indrindra mantsy satria be da be ny olona mifesaka na ny tenanay na amin'ny olona rehetra na amin'ny tarika hoe monsieur le député ianona ke hony ao anatin'ny fanoerana ihany ianona koa anatin'ny fanoerana fa fampinamana ihany de eto zany dia izay no valitsika am'izao miara-manonjy zao fa ny kandida ny fanoerana de raha ihany ary averina amitsika eto Antananarivohitra misy fito izy fa ny enina ambony de ny fitondrana no ambadika ireo zay zany tokony hitandrematsika zay fahalalana ny zava-marina zay fa ireo zao raha resaka Antananarivo renivohitra zany dia ny kandidatsika dia Tojo Ravalomanana ny mpanolontsainatsika dia areo anatin'ny team or zay koa ny kandida rehetra manerana ny nosy mana ny kandida ny team de reny ny tsika reny ny anatin'ny fanoerana lafombavao hafa kosa indray miaratsy ary ahina ho tapaka ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy ny Nosy Komoro
Mbola tsy nifarana ny fifamaliana teo amin'ny rotonto no ny fanakana ny fitondrana malagasy ny fiantsonana ny sambo akadita ho Mahajanga dia fantatra ankehitriny fa nolavy ny fiadidian'ny Repoblika Komoriana ny fangatahana fihaonana nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy. Fihaonana ampitana hafatra momba ny famerenana ny volamena 10 kilao tratra tanan-toerana izay voalaza fa nirafozan'ny filoham-pirenena malagasy araka ny vaovao navoaka ny gazety Komoriana La Gazette des Comores. Paratsika ny fanadidi. Ny alakamisy lasa teo no tokony hihaona tamin'ny filoha Komoriana ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ampita hafatra avy amin'ny filoham-pirenena malagasy momba ny famerenana ny volamena 10 kilao tratra ny zandary Komoriana tany Komoro ny taona 2024. No lavy ny fiadidian'ny Repoblikan'ny Komoro nefa izany fangatahana fihaonana izany noho ny fahafenoan'ny ny fandaharam-potoana ny filoha Komoriana. Araka ny lahatsoratra navoaka ny Gazette des Comores dia tsy levy ny vavon'ny filoha Komoriana Azali Assoumani ny fanapa-kevitra noraisin'ny Madagasikara samirery tamin'ny fanakanana ny sambo akady tsy antsona tao Mahajanga. Raha tsy ahivina tokoa manko ny 19 oktobra lasa teo dia nisakana ny fanjakana malagasy ny fiantsona ny sambo Komoriana antsoina hoe akady izay nitondra mpandeha 200 tao amin'ny serana tsambony Mahajanga. Fifehezana ny fiparitahany valana retina kolera no antony izany araka ny fanazavan'ny fitondrana malagasy izay nanidiny sistany ny Madagasikara. Naneo ny atezerany sy ny alahelo ny gouvernementa Komoriana tanaty fanambarana izay laza fa tsy mitombina ny antony nanakatonana ny sistany malagasy. Nilazana fa ho fisorohana ny fiparitahany valana retina kolera. Nametra-panontaniana moa ny gouvernementa Komoriana amin'ny maha-ara-dalàna na tsy izao fepetra noraisina izao. Mbola tsy namoaka fanairana manamarina ny fepetra entitra sy famerenana ny fivezivezena manko ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS. Tsy vao zao no ny andohan'ny disadisa eo amin'ny Komoro sy Madagasikara fa fototry ny olana ny momba ny volamena 10 kilao avy aty Madagasikara. Tratra ny zandary Komoriana ary nogaza ny fanjakana Komoriana tao amin'ny banky foibe Komoriana ny volana Desambra 2022. Ny atovarotra amerenana ny volamena io aty Madagasikara saingy tsy nahomby izany. Amin'izao indray dia niezaka ny nampita hafatra avy amin'ny filoha malagasy momba ny famerenana ny volamena io ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy kinanjo moa dia izao no lavy ny Komoro izao. Raha ny vaovao ihany dia nilaza ireo solotena malagasy nidinika ny fampodiana ny volamena fa anirafoza ny filoham-pirenena malagasy ny volamena 10 kilao. Teo ny toy ny tiraraha ity. Magaga ny fangina ny malagasy tompo-tanindrazana manoloana ny fanjakazakany ireo vahiny mividy tany etsy roa hoy ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Raha izao no mitohy dia ho toy ny zava-niatra tamin'ireo foko Pôrosa tany Amerika no manjono malagasy atsoatsy. Fantatra mantsy ankehitriny fa misy teratany mpanambola mikasa hividy ny ampahany amin'ny nosiny tsio anorenana trano fandraisam-bahiny lehibe. Germain no Mezanary sy mbola afa-tsara. Gazety iray mpiseho isan'andro no nanamafy ny vaovao milaza fa misy mpanambola vahiny hividy ny ampahany amin'ny nosy Mitsio 70 kilometatra avaratra Antsinanany nosy be ary 80 kilometatra avaratra Andrefana Ambilobe no misy ny nosy Mitsio izay kasaina ananganana mpandraraha vahiny trano fandraisam-bahiny lehibe. Ankoatra ny nosy Mitsio dia fantatra koa fa ny ankamaroan'ireo nosy kelitsika dia efa lasa n'ireo teratany vahiny ny ampahany betsaka. Isan'izany ohatra ny nosy Sakaty. Mametraka mazava nefa ny andininy voalohany amin'ny lalàna mpanorenana ho an'ny Repoblika faefatra ny taona 2024 fa tsy azo amidy na atakalo ny tany eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara fa azo atao kosa ny manao fifanarahana ara-barotra na bay amfiteotika mandritra ny 750 taona. Raha dinihana nefa dia mitovy amin'ny mivarotra ihany izany fifanarahana 750 taona izany. Tsy ny vahiny no mila antsika fa isika no mila ny vahiny. Ary toy ny Pôrosa tany Amerika no hiafaran'ny malagasy raha ny zava-misy eto amintsika satria efa tsy tompony toe-kareny sy ny tany nintsony ny malagasy amin'izao hoy ny jeneraly Désiré Ramakavelo. Ny arabo indray no lasa sakaiza mahatoky ny fitondrana ankehitriny hoy ny fanazavana. Za milaza aminareo nefany fa tsy misy olona hanome fanampiananao amin'ny mpitiavana raha tsisy tambiny.
tadio tsara fa firenena farany zay manan-karena ny arabo ary matoy izy mampiasa ny volana ety a de nidikan'izany ary rehefa eniky ny volana ety de lasa no azy ny taninao aza mieritreritra hoe fanampiana fifanampiana fa haka ny taninao izy ny afijeriko zay a am'izao vanimpotoana tsy misy olona anymianao fotsiny zany no ny fitiavany ianao na izy ianao na izy ianao fa misy tambiny ngezabe io ka matoa ny arabo miazakazaka makatya de nidikan'izany atinge tany mbola manan-karena izy nefa manan-karena tsy de mila ina zany hoe io arena io manko tsy mety afapo mihitsy arakaraky ny ananana azy mivao maika mahatonga le olona tia hanana bebe kokoa de ny arabo ohatr'izay fa manan-karena fa mbola tia hanana bebe kokoa de tsika ny tokony mitandrina nefa de ohatrany hoe mirehare mihitsy tsika miaraka aminy fa tsy fantatrao ny ao ambadika eo ny oaviny tsika malagasy any tena tokony za zany a tena misy boky zay ny soratako boky kely zay hoe malagasy aho ina ny soratako tao anatiny hoe malagasy aho tsika tsy malagasy tsony fa vahoaka monina eto Madagasikara ny atao hoe tompony tany de zay mifehy ny toekarena tompoko izy no mifekare amin'ny toekarena eto amitsika ny vahiny tompoko ny fey azy ary io nge tsy vitany arabo any fa nansino koa ny mizakazaka eto e sanatria mivavaladiny le tsika tonga ohatran'ireo le pôrozy zany Amerika alefany any amin'ny tany hay any amin'ny tsisy rano sy ny sisa tsy ny sisa any ianao de izy ny galabony eto jerevony any Australie fa iny nge ny tompo-tany any le tena tompo-tany nataony ary any ao ampovoan'ny tany ao izy mianakavy a any morontsiraka amin'ny galabony amin'ny morontsiraka le tena tompo-tany a ao fehiziny ao ampovoany eo tokony ahatonga saina vahoaka malagasy izao zava-misy izao loza mitatao ho antaranaka faramandimby ny zava-misy ankehitriny ka tokony ijoroany rehetra ho iatrany ny jeneraly Ramakavelo tsika vahoaka malagasy hoe de tsy mba afaka hiteny mihitsy ny malagasy telopolo tapitrisany re olona ny tompony Madagasikara fa tsy ny olona hoe any amin'ny fitondrana sy ny manana andraiki tratsy manana andraiki zaroa e na toerana tsy na toerana roa e ny telopolo tapitrisa no tompony Madagasikara ka rehefa ny telopolo tapitrisa ny manaiky omena ny vahiny ny tany de eto tsika mianakavy eto hoe anisan'ny olona nahazo amboara tany amin'ny fionana francophonie malagasy vavy jerenao ka ty le malagasy vavy ty karana mirehare zay mamalagasy azy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena mbola hitako tamin'ny gazety ndraiky io hoe olona telo malagasy telo tena manan-karena aty amin'ny faritra ty Afrika de eo ny sariny karana izy telo lahy ireharehandry zareo ny maha malagasy azy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary anisany manan-karena raha ny fantatra dia ny zava-misy ao amin'ny nosy Sakaty no mahatonga ny mponina ao an-toerana nanangana ilay fikambanana antsoina hoe Anjava Sakaty izay anohitra ny eritreritra teratany vahiny mahazo ny fanoana ny mpitondra malagasy ividiny tanin'izy ireo ananganana hotely mampametra-panontaniana ny zava-misy ho iatrany ity ray aman-dreny eto amin'ny firenena raha mbola tena malagasy ho an'ny fitiavan-tany razana no monina eto Madagasikara ankehitriny sa malagasy ampikorosofahana ny fiainam-pireneny tsy zavatra ioveto raha tsy ny malagasy iray manontolo no niraina ka mampiseho amin'ny fanjakana ny faratsy ny zava-misy eto Madagasikara ho ny filohan'ny randrana sindikaly androany tsy ny 5 taona lasa efa ny tantanana no atao hoe asa foezaka ilazany indray ankehitriny fa izao vao anao dingana lafitrezaka amin'ny famanany olana misy ny fanjakana fanadihadiana eo amin'ny sary Sindriantsarymbola Havatsara atreto mbola tsy nisy vina natetika asan'izao fitondrana izao ny vadika asa mivaingana nampandroso ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka teto amin'ity firenena ity tato anatin'izay 12 taona mahery nazahoany fitantanana any Madagasikara izay miariary ny fiemorana miompampana fanontaniana apetraky ny mpanaraka ny raharam-pirenena ny hoe tena ny tantana ilay firenena tokoa ve ny natao sa ny tantana sy nampiroborobo ny tombontsoa manokana tsy nisy afa-tsy fahampotena tamin'ny lafiny maro mantsy no miseho ankehitriny ary mialalina izany potika ny Air Madagascar kaporaraka ny Knaps potika ny Madarel mangozozo ny Jirama na de miliara maro aza no lany anarinana azy potika daholo ireo orinasa-panjakana rehetra tsy manana vahaolana voavolavola sy matipaika ny mpitondra fa manao andrakandrana amin'ny fahamahana ny olana hoy ny fanehoan-kevitry ny randrana sindikaly mizaka ny mafy ny rehetra ny vokatra izany de ohatran'ny hoe manao madinesi ny fanjakana zany
de reny le mpanao fitokonana mitabataba amin'ny alina reny a tsy ohatrany jiro kely mirehitra kely fosiny le zavatra mirehitra reny de zay le tena olona tsy misy tena paikady mazava hita maso zany noraisy ny fanjakana hatram'izao aloha hitatsika zany hoe raha tao anatin'ny fotoana maharitra zao taona maromaro zao de mbola zao ihany tsika zao raha moa henontsika reny hoe azao ny fanjakana vao mitady hoe hijery paikady ho an'ny famahanany zao vao mahita paikady famahana ny jiro ny rano nefa mbola hoe paikady foezaka de firy taona zany le atao hoe lavitrezaka raha ohatra ka mandany président anankiray 5 taona de raha zao vao 9 taona teo amin'ny fitondrana izy a mbola zay vao foezaka no hita le paikady zay ne le olana neto amin'ny rana syndikaly rehefa miresaka amin'le izy zany hoe tsy tena mazava zany le hoe inona le tena paikady a foezaka sy ny lavitrezaka ho an'ny fanjakana de zay le foezaka sy lavitrezaka zay tsy mazava zay fotoana zay ho an'ny fanjakana fa ho annay zany a raha ohatra ka mandady 5 taona de zay natao hoe lavitrezaka de zay paikady ataonao ohatra litrany 5 taona zay natao hoe lavitrezaka de heritaona zay ny foezaka fa tsy hoe tapitra ny 5 taona de mbola hijerina mbola vao foezaka ihany reny resaka lalana jiro rano fiakarany vidibe zany rehetrrehetra zany de aty amintsika mpiasa daholo a no miatra mafy be potika ny sosialim-bahoaka tsy antenainy malagasy maro intsony ankehitriny izany atao hoe fiahina ara-sosialy izany fa rehefa tsy miary androany dia tsy mihinana mitombony tsy anasa miena ny asa satria ireo orinasa madinika tsy manana fahafana ividy sy ampiasa irony solona herinaritra na groupe électrogène sy angovo avy amin'ny herin'ny masoandro irony vokany betsaka no voatery manakatona ny orinasany mitsiriritra fotsiny maheno ny atsy amin'ny nosy Maurice hoe tsy avela mivoaka ny trano ny olona rehefa ratsy ny andro satria ny fitondram-panjakana no efa manonitra ny vola tokony hiditra amin'ny olom-pirenena tsirairay anatin'iny andro ratsy iny firenena tsy manana safira sy volamena na andramena ohatra an'ity firenena ty anefa io firenena io mila mirahina ny rehetra ho iatrany ny filohan'ny randrana sindikaly indrindra fa nimpiasana malagasy malona izao olana mitranga izao lafim-baovao sosialy tsy mitsambitombo ireo olona mifindra-monina manorim-ponenana eto andrenivohitra raha ny fanadihadiana tanora manodidina ny 5 taona hatramin'ny 13 taona avokoa ny ankamaroan'izy ireo hitady izay mahasoana tsara ny farim-piainana no antony hifindran'izy ireo monina eto andrenivohitra raha ny fanadihadiana nataony faniry Randrianarivo sy Mathieu Princy. Olona roa tsisa taona no misitaka any ambanivohitra ka mifindra monina hipetraka ty an-tanan-dehibe raha ny taremarika navoakan'ny Instat. Malona io ambony amin'ny fifindra-monina io dia vinavinainy eo anivon'ny firenena mikambana itombo hatramin'ny 5.7 isan-jato ny tany olona hipetraka eto andrenivohitra raha tsy misy ny fanovana eo amin'ny lafin'ny fampanananasa sy ny fitonjovana ireo tatsapam-boly izay mipetraka any ambanivohitra. Ny famoran'ny vokatra amidy eny an-tsena sy ny tsy fisian'ny asa any ambanivohitra no manosika ny ankamaroan'ny olona hiakatra ty andrenivohitra hitady izay mahasoa. Fa ny ambanivohitra dia mifindra-monina ty satria any efa sarotra ny fiainana na ny fambolena rehefa tsy misy tsony dia lasa mivarotra ety dia tonga ety nefa ny lasa voahenjika izay satria efa be dia be le ety an-tsena ety. Ia za mba moramora idiadavana mba afaka varotra anao dia anao any ambanivohitra an-tsena ary isan-kerinandro eto mahavara dia efa mahita volako. Amin'ny ankapobeny mivarotra ny tena anton'asan'ireo olona mpifindra-monina ireo friperie, kafe sy ny hani-masaka isan-karazany fa indrindra ihany koa ny manao taxi bisikileta izay tena niroborobo tatoato. Azona tombony kokoa ny mivarotra raha oharina amin'ny mamboly raha ny fanazavana ireo sendranay. Mihodinaingana kokoa ny vola fa tsy miandry ny akaran'ny vokatra toy ny any ambanivohitra. Ambanivohitra zany le fidiram-bola tsy dia misy agnamiko. Fambolena ny andro maigny dia izay mahatonga zareo hoe tsy dia misy atao zany satria ny andro maigny. Dia aleo ny miakatra aty mba manao taxi bisikileta nefa ny aty karaha maigny akoatra mitovy amin'ny any ihany. Ny any ambanivohitra zany tsisy vidiny vokatra. Tonga ety zany zao dia hitanareo stock be ireo daholo zao izy mijanona ety tsy lany. Tsy hitanay intsony izay atao satria tonga any izay ny vokatra tsy lafo tonga aty koa nefa tsisy mandray dia tena very fanambola velona zany zay. Zay zany avy any Andramasina any Andratsinay Bakaro any.
Mila fanohanana arak'izany ireo tatsapam-boly raha tiana ny ampihenana ny tany fifindramonina amin'ny toerana andrenivohitra. Ankoatr'izay, raha hiakatra ty andrenivohitra avokoa ireo tantsaha, ho sahirana tsy ho ela amin'ny famatsiana ra-tsakafo ihany koa ny tanan-dehibe satria tsy hanana mpamokatra intsony isika. Loza mitatao an'ny firenena arak'izany ny fifindramonina. Anisan'ny firenena ahitana tambony indrindra amin'ny famonoan-tena eto Afrika i Madagasikara. Izy tany tarafa ny ao anivon'ny firenena mikambana ny fantrany firenena iray sy ny mponina ao aminy, na amin'ny lafiny ara-tsaina izany, na amin'ny lafiny ara-materialy ny famonoan-tena. Ny fizarana ny olana mianjady sy ny fifampianoana no vahaolana tsara indrindra raha tojo olana ny olona iray raha ny fanazavana. Fanery Andrianarivo, Mathieu Prince Atrano. Olona 4 amin'ny iray hetsy no maty vokatry ny famonoan-tena eto Madagasikara. Raha nitatitra navoaka ny teo anivony sampandrarano firenena mikambana misana ny fahasalamana na OMS ny taona 2022. Isan'ireo firenena manana tambony indrindra amin'ny famonoan-tena i Madagasikara. Ny fahatsapan'ny olona iray fa tsy manana hery sy vahaolana hiatrehan'ny olana mianjady amin'ny fiainany no antony mahatonga ny olona iray hamofo raha ny fanazavana. Ny mamono-tena no heveriny fa vahaolana ampisarana ny fangirifiriny. Amin'ny ankapobeny aloha izany dia hoe misy fahaketrahana ao anatin'ny saina izany, fahaketrahana ara-tsaina. Izany hoe mahatsapa ilay saina hoe efa tsy mahavita intsony miatrika sy mizaka sy tsy manana hery intsony izany hoentina hiwirana eo amin'ny fiainana. Dia izay nitarika an'ilay olona lasa mamono-tena. Na ilay olona efa manana endrika hoe efa depressif ilay olona, fa tsy voatery ny olona depressif ihany foana koa, fa ilay izy izany hoe indraindray mety nisy zavatra nitranga hoe nisy dona nahazo an'ilay olona tapoka, nitranga tapoka teo anatin'ny fiainany. Dia iny no mahatonga anazy lasa misy lafiny marefo izany ao anatiny ao, raha ohatra ka tsy nampiny izy hihohitra tao aorianan'iny dona iny. Amin'ny ankapobeny, ny fanatonan-tena, ny fihinanana fanafody mihoatra amin'ny tokony ho izy, ny fandraisana zava-mahadomelona ary ny fitsambikinana eny amin'ny rano mandeha no tranga famonoan-tena mateti-piseho eto Madagasikara. Ny fahasarotan'ny fiainana, ny olana ra-tokantrano sy ny olana ra-pitiavana no antony mahatonga ny olona iray hamono-tena. Tena amin'izao izany lasa be da be misotro toaka dia mifoka mona, tsy mazaka fiainana, amin'ilay fiainana lasa miakatra be, ny vola tsy misy, ny asa tsy misy, dia lasa ohatrany hoe mironany amin'ilay fisotroana toaka sy moly izy. Dia rehefa tsy manana an'io indray dia lasa mamono-tena. Ilay fiainana be da be tsy mazaka fiainana amin'izao. Izao ny fiainana tena efa be da be mihitsy na ny aty ary ny edala aty anosy be da be ny edala isan'andro mitombo ny edala. Tena tsy ampoizina hoe iny olona ve lasa adala nefa dia kily ampividy eto aminay dia lasa adala ilay olona. Ilay fanamafisana ny hery fanohitra izany, izay ny tena tsara atao, tsy miandry izany hoe efa sanatria misy zavatra mitranga na hoe efa mitambatra be ilay vesatry ny fiainana, izay vao hanamafy an'izay, fa dia ny aty am-voalohany dia ny mbola milamina tsara ihany koa, dia efa tsara ny amafisina izay hery fanohitra izay. Mianatra mihitsiny tsy raisina ohatrany hoe ilay vesatry ny fiainana foana ny fantohana, satria ny stress izany zava-misy efa misy ary tokony manaiky mihitsy saintsika hoe zava-misy ao anatin'ny fiainana ny tsara sy ny ratsy. Fa ahoana ny fomba ahafahana hoe mankasitraka ny tsara sy manome lanja kokoa ny tsara ary atao lasa manome hery ilay fifantohana any amin'ny tsara, satria isika olombelona dia mifantoka ho azy foana any amin'ny ratsy. Firenena 4 amin'ireo 10 manana tambony indrindra amin'ny famonoan-tena dia avy aty Afrika avokoa. Famonoan-tena iray amin'ny 20 no tody hatramin'ny farany dia ny fahafatesana izany. Raha-pitsabo ara-tsaina na psikiatra iray ho ana marary 5,000 no fentry ny OMS dia iray ho an'olona iray alina izany eto amintsika. Mila inoana ireo olona mamifoka mikasany hamono-tena ary ny fanomezana torohevitra azy sy ny fanohanana azy ara-tsaina mba hanana ny toe-tsaina miabo ny vahaolana tsara indrindra atolotra azy ireo. Tariana ihany koa ahijery ny lafitsaran-javatra eo amin'ny fiainana sy ahay anaiky ny zava-misy.
pejin'ny finoana feno 5 taona katroka ny fiangonana loteranina malagasy etsy amin'ny 17 hektara. Fitoam-bavaka lehibe no anamariana izany etsy amin'ny kianjana Antsamanitra ny 10 novambra 2022 ho avy izao. Tsangam-bato mandritra ny fankalazana ny fanorenana ny trano mpitandremana raha ny fanazavana nataony komitin-jobily androany. Germaino Benjanary, Bola Avatsara. Ny taona 770 no niorina ny tombofanantenana FLM 17 hektara. Isan'ny nanorina ny fiangonana Imam Volavana Germaine na Inenlava. Fiangonana manana tantarany manokana ny FLM 17 hektara satria tsy afaka misaraka amin'ireo toby lehibe eo amin'ny isan'ny fiangonana loterana malagasy ka isan'izany ny toby lehibe Ankaramalaza. Feno 17 taona nijorony ny fiangonana loterana 17 hektara ankehitriny ka isy ny fanompom-pivavahana lehibe ho atao eny Antsahamanitra ho fanokafana izany ny 10 novambra izao raha ny fanazavana. Anomboana ny fotoana dia isy antsapiderana ny maraina manomboka amin'ny 7 maraina ka hatreo amin'ny 7 eo. Dia amin'ny 7 manomboka ny fotoam-pivavahana fanokafana ny jobily fa 17 taona ny fiangonana. Ao anatin'izany no isian'ny hetsika maromaro dia ny rotsa balopy valopy ny jobily sy valopy ny taranaka. Zany hoe valopy roa samy hafa eo zany. Ny andry jobily dia ny fiangonana rehetra no miara-manatanteraka azy ary ny valopy ny taranaka dia ny taranaka rehetra zay ny fandimby zay efa nandalo teto amin'ny fitandremana 60 fanantenana 60 hektara no asaina handray anjara amin'io alahady io. Dia mba hazoana mitazona ny kristiana mandra-pahatonga zay amin'ny efatra zay anohany dia hisy rindrakira hira fiderana zay fandrombonana atokopira maromaro eto an-tanàna sy ato amin'ny fiangonana no handray anjara hifandimby amin'iny. Trano mpitandremana atsangana eo an-tokotany mpiangonana no tsangam-bato ho an'ny ity fa 17 taona ity ka nampy amin'ny fanorenana ny valopy ny jobily sy ny valopy ny taranaka. Toby izay mankalaza ny 17 taona moa zany satria 770 zany resahako hoe nanomboan'ny mama ny asa tao amin'ny 238 zany. Io no atao hoe toby. Ka raha vao miresaka hoe mama Volavana Germaine dia Karamalaza zay. Zany hoe ny toby eto zany dia miray miaraka amin'ny toby lehibe Karamalaza tahaka ny Ambobao sy ny toby hafa maro eto Antananarivo zay atao hoe miray amin'izany toby lehibe Karamalaza izany. Ny antso ny zanaky ny fiangonana rehetra ho tonga eny Antsahamanitra amin'ny 10 novambra iny. Ny anankiray izay tsy hoe adino akory araka ny lazain'ny présidente eo dia ny hoe misy sakafo eny amin'ny 10 novambra iny. Lasa mitondra sakafo efa misy fiomanana amin'izany rehefa vizaka ny nofo dia misy mikisaka kely misakafo dia miverina indray dia any amin'ny 4 noany zay vao misaraka eo tsika. Raha ny tantara ny orom-ponenana teto Antananarivo Imam Volavana Germaine na Inenlava ny taona 770 ary tsy niala teto raha tsy tamin'ny taona 770. Tao amin'ny logement 730 tetsy 17 hektara izy no nipetraka tamin'ny voalohany. Lasa toby izany toeran'izany taty aoriana ary loha rano nipoirany fiangonana loterana ao 17 hektara. Fotoana nahafahan'ny Inenlava ny resaka sy ny tafa tamin'ireo olona sendrazy eny an-dalana ny fandehanan'ny vavaka eny Ambatovinaki. Vokany tsy tratra ny fotoam-bavaka teny an-toerana. Nangataka ary izy mba andraisana ny fanasan'ny tompo eny amin'ny logement 730 rehefa alahady ariva. Teo ny atomboa ny fotoam-pivavahana manaraka liturjika teto amin'ny 17 hektara izay lasa fiangonana taty aoriana dia ny FLM 17 hektara izany izay mankalaza ny fa 17 taona ny orenany ankehitriny. Anoanana ny asa fanompoana sy ampiroboroboana ny fitoriana ny vaovao mafaly dia manomana hetsika lehibe ny sampana sekoly lahady ao amin'ny FLM 17 hektara ny zoma 2 novambra ho avy izao. Hetsika izay anomanana fitaovana hampandrosoana ny sampany. Faniry Andrianarivo, Mateo Princy.
Ny forona tamin'ny taona 7 sy 4 ny sampana sekoly Alahady eto amin'ny toby fanantenana eto amin'ny FLM 67 hektara. Tao anatin'izay 17 taona niorenan'izay, rakikira 3 no efa navoaka ny sampana hitoriana ny vaovao mafaly ho an'ny olona rehetra. Nikarakara hetsika izy ireo ny zoma iray Novambra ho avy izao, ezaka anolorana estrade aluminium anohanana ny sampana sekoly Alahady eto an-toerana. Ina moa no antony hetsika izay ho ataonay dia manao ezaka estrade izahay, izany hoe estrade aluminium ho ampiasain'ny sekoly Alahady. Dia karakara hetsika grand concert live izahay, manomboka amin'ny 2 ora ny fotoana ary misy invité surprise ihany koa ao anatin'izay. Dia misy ihany koa ny valopy fandraisana anjara, izany hoe io valopy io tsy faitsika amin'ny vidiny 2,000 ariary. Mariana trano fa tsy vidim-pidirana ilay valopy fa fanohanana sy fandraisana anjara amin'ny hetsika izay karakarain'ny sekoly Alahady. Dia manentana antsika rehetra ho avy amin'ny 2 Novambra ho avy izao, andro tsy fiasana izy io sady tsy fianarana ihany koa, ka atao amin'ny daholo ary ny avana mantsakaiza rehetra hanatrika ny grand concert live ny kanto fanantenana. Aritra ora 4 ny fampisehoana maimaim-poana arahana tantaran-tsehatra sy rindrakira amelombelomana ny ara-panahy. Tapitra ny fampalalam-baovao tongo-kilasy tongovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.